fikambanana andro sy fototra ho amin'ny fampandrosoana eto amin'ny boribory faharoa sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tafiditra ao anatin'ny asa sosialy sany fikambanana FF na ny andro sy fototra ho amin'ny fampandrosoana izay eto amin'ny boribory faharoa eto anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ny fanomezana fampiofanana ho an'ny rehetra. Io ilay antsoina hoe fampiofanana ho an'ny daholobe. Ny zoma lasa teo ary dia nisy ny fizarana mari-pahaizana sy fitaovana ho an'ireo olona mpivarotra niatrika izany fiofanana izany, ka ny fampiofanana dia tantsorika avy amin'ny ekipa ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fanazavana. Tonga teto amin'ny boribory faharoa moa zany ny ekipa avy ato amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny foide misahana ny fitilianany kalitaon'ny sakafo tonga nanome fanofanana ho an'ireo varotra sakafo masaka rehetra teto amin'ny ivon'ny boribory tany. Ny anton'ny fiofanana moa dia mba hampianarana azy ireo ny fitsipika tsara ho fantatra amin'ny lafin'ny fahasalamana mba hahatonga ny sakafo tena ho ara-pahasalamana fa hialana amin'ny fisian'ny fahapoizinana ara-tsakafo izay zava-doza tokoa amin'ny fahasalamana. Dia tao anatin'izany moa rehefa vita ny fanofanana dia misy ny fizarana sertifika maimaimpona izay nataon'ny ministera zany, ary izy ity moa satatra fanombohana ihany ny androany aloha fa itoy amin'ny talata sy alarobia izao satria voafetra ihany ny olona zakan'ny efitrano ny voriana ka dia mbola mitoy ny ezaka tanjon'ny ministera ny fahasalamana moa dia ny fahasalamana ho an'ny daholobe ao anatin'izao toe-javatra iainantsika izao. Ireo mpivarotra amoron-dalana moa fa indrindra ny mpivarotra sakafo masaka no tena ny antefan'izy ity satria zavatsarobidy loatra ny fahasalamana indrindra fa ny resaka ara-tsakafo. Tafiditra ao anatin'ny programan'ny asa sosialy ataon'ny fikambanana moa izy ity dia izay no nahatonga ny fikambanana andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana nanotrona an'ity fotoana ity. Hitantsika tamin'ny reny fampianarana izay nataontsika androany ireny zany fa mandeha araka ny sokajin'olona sy ny sokajin'ny toerana izay misy azy eo amin'ny fikarakarana sakafo ny tonga teto androany. Izany hoe misy ny mpivarotra hani-masaka toy ny composé, misy ny lasopy, ny mpivarotra mofogasy, ny mpivarotra vary mitsangana sy ny sisa tato anatin'ny boribory tany faharoa. Mbola fanomboana araka ilay voalaza teo izany fa hitoizantsika amin'ny talata sy alarobia ho avy izao. Raha ny sokajin-taona dia manomboka hatrany amin'ny ireo tanora misehatra ka hatramin'ireo zokiolona izay azo lazaina hoe nanana fahazarana tamin'izany fikirakirana sakafo izany. Izay indrindra no antony nametrahana n'ilay fampianarana ho fanoronan'izy ireo mba azahoantsika sakafo ara-pahasalamana izay tsy fain'ny vahoaka malagasy ka ho salama tsara tsika mba anisan'ny ataontsika hoe tafiditra ao anatin'ny programme général de l'État hoe rehefa salama ny vahoaka dia afaka mandroso ny firenena. Fantatra fa mpivarotra misy 300 mianadamianakeo eo no nahazo tombontsoa tamin'izany fampiofanana izany, ary voalaza fa satatra mbavarano ihany izao fa hitohy hatrany ity fampiofanana ity, fampiofanana izay fanomboana fikambanana FF sy ny ekipan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nisaotra sy nakasitraka hatrany an'izao asa sosialy mivantana ho an'ny valalabe mandry izao ireo mpahazo tombontsoa, ary maniry koa raha maniry ny hitohizan'izany hatrany.